fifaliana indray ry havana malala no ahafahako mizaranao amin'ny tenin'Andriamanitra indray ny amin'ity fotoan'ity miarabanao ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao mandrakariva ary tonono kokoa anavaka anao any Andriamanitra tena hoe izy fanavahana mahagaga mihitsy fanavahana mbola tsy nisy hatramin'izay no ataon'Andriamanitra aminao any ny amin'ity volana oktobra 2020 sy 2020 izay vola herinandro faharoa sady tsika izao ny amin'ity hoe volana larobia faharoa moa zany ny amin'ity hoe volana oktobra ity matoky sy mino ahako fa anao zavatra Andriamanitra ary anavaka izy satria zanany ianao dia azoko antoka fa ity volana ity ny tena hoe hiavaka tanteraka anie ianao amin'izay hoe mahazanak'Andriamanitra anao zay vavakantsika dia apetrakantsika eo ampelantan'Andriamanitra foana izao fotoana izao vavakantsika ary Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'izao fotoana anio izao matoky fa miteny aminay tsiray avy indray ianao ary anavaka ianao ny amin'ity volana ity ny amin'izao fandaran'izao no andrasanay azay hoe fanavahan'izay ilay ositra avy aminao fanamasina amahazanakao anay Andriamanitra hidina aminay tsiray avy indray ilay herinao ary hiasa amin'izao fotoana izao ka io ny olona tsiraray avy izay manaraka an'izao fandaran'izao ka io koa ny mpanomponao hitondra ny teninao ianao fanamasina no hiasa mahery ny amin'izao fotoana izao indray matoky ianao zay miantehitra tanteraka anao zay manaiky zay tarihanao fanamasina ampianaro zay atoroy zay apatsahivo zay zay rehetrarehetra zava-miafina ao anatin'ny teninao fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen ary mino tanteraka ry havana fa tsy zavatra kisendrasendra zany fa matoa hoe tanteraka indray zao fotoana zao dia azo antoka mihitsy fa hiasa indray ny herin'Andriamanitra fotoanan'Andriamanitra zao fotoananao zao tena hoe atonganao tena hoe atongan'Andriamanitra hoe anavaka tanteraka ny fiainanao ny amin'ity volana oktobra 2020 sy 2020 tamin'ny farantsika dia hitantsika hoe ny zanak'Andriamanitra zany dia mpandova miaraka amin'Andriamanitra mpandova miaraka amin'ny Jesosy Kristy raha zanaka dia mpandova ary sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy ho ny ten'Andriamanitra Romanina 9:7 no nahitantsika an'izay ten'Andriamanitra zay ny hitantsika tamin'ny farany ary ny ten'Andriamanitra koa ny any amin'ny Romanina 9:7 dia hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra tadio ry havana fa eto ambonin'ny tany dia misy hery anankitelo samihafa ary iainantsika zany mihodina eto ambonin'ny tany zany izay hery anankitelo samihafa zany dia ny herin'Andriamanitra dia herin'Andriamanitra dia ny herin'ny devoly dia ny herin'olombelona herin'olombelona dia tsy fantatra hoe amaha-olombelona antsika zay dia tsy fantatra hoe inona ny hery anananao amaha-olombelona mety hoe mbola matanjaka tsara ianao manana hery amin'ny ara-nofo zay mety hoe manana mety mbola tanora koa ve ianao sa mety efa antitra koa ianao mety efa osa mihitsy mety efa malemy mety hoe marary koa ianao ao anatin'izay sa tena salama ianao matanjaka ianao mety hoe koa hoe manana ina koa ianao mety hoe nianatra ianao manana diplôma tsy fantatra inona ny diplôma anananao na hoe mety tsy nianatra mihitsy koa ianao tsy fantatra hoe inona ny diplôma tsy anananao koa tsy fantatra hoe inona koa na hoe mety hoe ahoana koa ny vola anananao amin'izao fotoana izao manambola ve ianao sa tsy manambola mihitsy koa ianao amin'izao fotoana izao mety koa hoe tsy fantatra hoe zanakam-panan-karena ve ianao sa hoe araka ny hoe arena zany amin'izao tontolo izao dia hoe amin'ny ara-nofo zany dia hoe na hoe koa hoe mety hoe tsy manana mihitsy koa ny ray aman-drenao na ianao mihitsy koa tena tsy manana ianao na ianao mihitsy koa hoe mety manambola be koa ianao manana fananana be lehibe ianao tsy fantatro daholo izany rehetrarehetra any ao anatin'izany koa hoe mety hoe misy olona manana ina moa izany hoe manana connaissance ve ianao manana fahalalana olona ve ianao manana an'izay hoe mahafantatra olona zay hoe ianao sa hoe olona ambony na hoe olona ohatr'izay na hoe tsy manana koa ianao tsy mahafantatra n'izanizy ianao nefa ny mety mieritreritra ianao hoe raha manana ako raha zao ny tsy ananako zany rehetrarehetra zany dia izao herin'olombelona zany rehetrarehetra zany
zany ny hery ambany indrindra zany ninina anana ninina tsy anana fantatsio fa zany rehetrarehetra zany dia na manana be dehibe zany na mahafantatr'olona na manambolana na manampahaizana na oatra zany dia tadidio fa tsisy dikany amin'ny devoly manapotika an'izany ny hery mbola misy hery ambonin'izay dia ny herin'ny devoly afaka manapotika afaka mandrava afaka tena hoe manimba afaka mamono mihitsy zany herin'ny devoly zany fa nefa tadidio fa mbola misy hery ambonin'ny herin'ny devoly dia ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra no hery ambony indrindra izay azo antoka fa tsy azo antoka fa zany ny ilaina indrindra zany eto ambonin'ny tany ny hery herin'Andriamanitra izay ambony indrindra afaka miazona ary afaka manome nyzay rehetrarehetra ilaitsika afaka miaro ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka ny ilaitsika zany dia ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra dia ny olona manana izay herin'Andriamanitra izay dia ao izy ny tenin'Andriamanitra ny any amin'ny jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy fahaefatra dia ao izy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo izy dia efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay amin'izao tontolo izao. Ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny olona ray zanak'Andriamanitra zany zay le hoe tafiditra ao anatiny hoe zanak'Andriamanitra tsika dia ny herin'Andriamanitra ananany zanak'Andriamanitra zany zay le hoe fanan'Andriamanitra zany dia tadidio fa ny olona manana an'izay dia zao tsy misy maharesy azy ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe efa naharesy an'ireny rehetrarehetra ireny aza matahotra ianao fa na inona endrika fahavalo na inona endrika mety hoe asan'ny devoly eo amin'ny fiainanao dia tadidio fa aza matahotra ianao fa raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia tadidio fa tsy misy maharesy anao zany dia hitantsika zany hoe efa naharesy ny zanak'Andriamanitra hozy izy dia maharesy an'ireny rehetrarehetra ireny ny zavatra rehetra ety amin'izao tontolo izao. Ny herin'Andriamanitra no ilaitsika amboniny zavatra rehetra ny fanan'Andriamanitra no ilaitsika amboniny zavatra rehetra. Hitantsika ny ten'Andriamanitra izay hitantsika farany izay hoe Romana toko fahavalo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo izay hoe miara-mandova amin'i Jesosy Kristy tsika raha zanak'Andriamanitra dia izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Sambatra ny zanak'Andriamanitra izay zanak'Andriamanitra tena manana antoka fa zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia izay hoe fanan'Andriamanitra no ao anatiny dia manaiky izy ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra dia ny zanak'Andriamanitra dia izay hoe manana ny toetran'Andriamanitra manana ny toe-tsain'Andriamanitra zany hoe toetran'Andriamanitra mihitsy ahoana ny ahafantarana an'izay hoe zanak'Andriamanitra izay. Ny zanak'Andriamanitra ny ahafantarana an'izay dia ny zanak'Andriamanitra dia miaina ao anatin'izay hoe fanan'Andriamanitra ao anatin'izay zany dia ny ahafantarana an'izay zany dia ny olona manana ny fanan'Andriamanitra manana fananamasina dia miavaka mihitsy zany hoe ny olona manana izay fanan'Andriamanitra dia izay no ahafantarana hoe mifanamasina no toetra ao anatiny zany dia hita eo aminy zany hoe tia fahamarinana izy olona tia fahamarinana izy tia zava-panahy izy tena hoe liana amin'ny zava-panahy ary miaina ao anatin'izay hoe fiainam-bavaka izay izy amen tsy tian'izany hoe zavatra zao tory zao tsony izy tsy miconcentre amin'izany hoe zavatra zao tory zao tsony izy makala ny ratsy izy ary manam-pitiavana miaina tena ao anatin'ny fitiavana zay le hoe toetran'le rainy ny toetrany amen manana fitiavana izy tsisy fankalana izy tsisy felonana izy tsisy an'izany hoe fitsirita zany tsisy an'izany hoe lolo-po zany tsy mora tezitra zay zany le hoe tarihany fanan'Andriamanitra hita eo mihitsy zany zay hoe vokatry ny fanahy zay tsy tia tena le izy koa tsy misy olona zany hoe mivavaka izy mivavaka nefa misy be felonana izy tsy tia fisandratany hafa izy tsy zanak'Andriamanitra zany zay natao hoe manala baraka an'Andriamanitra ho milaza hoe mpivavaka nefa miaina ao anatin'ny fahoriana miaina ao anatin'ny fafambaraka miaina ao anatin'izany hoe fiainana tena hoe potika zany ny fiainana tsy zany za zany tsy mety resy lahatra zany raha zanak'Andriamanitra zany dia tadidio fa tena hoe manana ny toetran'Andriamanitra zany manana ny fiainana zany hoe tena hoe fiainana miavaka zany amin'ny zanak'Andriamanitra zay zay le hoe araka ny ten'Andriamanitra donc jeretsika ny
Galatiana fahadimy ny andininy roa amby roapolo manomboka amin'ny andininy roa amby roapolo hoe ny vokatry ny fanahy izy dia fitiavana, fifaliana, ny olona zanak'Andriamanitra zany faly foana izy. Amen. Tena hoe mafaly anazy daholo ny inona zavatra mitranga eo dia misaotra andrainy foana izy hoe matoky ny rainy izy. Amen. Ao anatiny hoe fifaliana, fiadanana, manana fiadanam-po. Zay ilay hoe paix intérieure, zay ilay zanak'Andriamanitra, fanan'Andriamanitra ao anatiny. Zay ilay ny ilaintsika mihoatra zavatra rehetra hoa dia izay ilay hoe fanan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra. Amen. Maro-po izy, mora fanahy izy, manao soa izy, tia fahamarinana izy, malemy fanahy izy, mahony-po izy. Zay zany mahony-po. Ao anatin'izay manana fandefirana, zay ilay hoe maro-po amin'ny zavatra rehetra, mandefitra izy, manetry tena, manana fanetretena. Tsy hoe manambany tena akory fa manana fanetretena, mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ary miaritra ny zavatra rehetra noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Tsy tsony mivelona fa Jesosy mivelona ao anatiny. Zay zany ny olona manana zay hoe fanan'Andriamanitra. Zay ny olona zanak'Andriamanitra. Ka itsika zany hoe atonga antsika hanana zay hoe fiainana miavaka izay amahazanak'Andriamanitra antsika izay dia izay mihitsy hoe mila mandiny tena isan'andro isan'andro tsika tena tarihan'ny fanan'Andriamanitra ve tena le fanan'Andriamanitra ve no ao anatsika. Fa rehefa miaina ao anatin'izay tsika dia izay ilay kolokoloana hoe olona tena hoe tsy hivavaka izy, manana fiainam-bavaka izy, feno vavaka ny fiainany. Dia izay zany ny olona manana an'izay hoe fanan'Andriamanitra izay. Amen. Ary satria izay zany ny zanak'Andriamanitra dia hitantsika tsara fa ny olona zanak'Andriamanitra zany dia izay hoe izay toetrany iray ny toetrany Andriamanitra izay raintsika dia manana fahendrena izy, ao aminy fahendrena faratampony, ao aminy fahaizana faratampony zany, ao aminy intelligence faratampony. Amen. Misy olona hoe ny fahendrena izao tontolo izao tsy mitovy ny fahendren'Andriamanitra. Mety misy olona hoe manana diplôma be fa tsy manana fahendren'Andriamanitra izy. Misy ohatra zay hoe nisy olona henoko ny tantaran'izay hoe nanana havana izy manam-pahaizana be ilay havany. Dia rehefa mipetraka teto Madagasikara zany dia rehefa hoe misy orinasa mitady olona hiasa zany dia ny diplômany be dia be dia mahita asa foana io olona io tonga dia voaray foana izy satria manam-pahaizana be. Fa izao ilay fahendren'Andriamanitra tsy hananany fa izay tsy hananany izay ilay fahendren'Andriamanitra. Ny olona mana-fahendren'Andriamanitra zany dia azo antoka hoe tsy potika izany, tsy fafabaraka izy, mety daholo ny zavatra ataony. Izay zany ny ilaintsika mihoatra ny zavatra rehetra. Tsara ianao raha manam-pahaizana, ilaina izay. Tena mila mianatra, milana fa miaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra izay dia tena azo antoka fa tena tafavoaka be mihitsy. Dia hoe izay hoe ny asa ilay olona dia rehefa avy eo tsy ampy herinandro, tsy ampy tapa-bolana dia mamilava mandray olona dia izay dia voaroaka foana ny olona izay ilay hoe fitahian Jehovah mampanankarena ary maharitra mandrakizay tsy miovaova. Ny olona manana an'izay hoe fahendren'Andriamanitra izay, ny zanak'Andriamanitra no manana an'izay. Ny fahendren'Andriamanitra dia izay hoe ny fanan'Andriamanitra dia izao ananan'ilay zanany. Dia ahoana ozy ny amin'ny Koretiana voalohany toko faharoa ny andininy fahafolo hoe isika ozy izy nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy, satria zanany dia mahafantatra ny saina lalina an'Andriamanitra. Tsisy olona mahalala an'izany fa ny olona zanak'Andriamanitra dia mahalala manana an'izay hoe saina lalin'Andriamanitra izay. Ny olona ny zanany dia matahotra azy, ny zanany dia manaja azy, ny zanany dia tia azy, ny zanany dia mankatoa azy, dia manana an'izay hoe fanan'Andriamanitra tarihany fanan'Andriamanitra izy, mahalala ny sain-dalin'Andriamanitra izy. Ahoana kosa ny ten'Andriamanitra ny any amin'ny Salamo 5:20 ny andininy 4:12. Ahoana kosa ny ten'Andriamanitra hoe ny fisainan'i Jehovah dia asehony amin'izay matahotra azy. Amen. Asehony amin'izay matahotra azy. Matahoran'Andriamanitra dia asehon'Andriamanitra anao ny fisainany. Tonga dia mahafantatra, matakatra lalana ny fisainan'ny Jehovah ny olona matahotra an'Andriamanitra mazava ho azy fa ny zanany zany. Amen. Te hiavaka ianao, matahoran'Andriamanitra, atao azo antoka fa zanak'Andriamanitra ianao, atao fantatrao ny valeur anao amin'ny maha-zanak'Andriamanitra. Matetika antsika hoe mivavaka dia tsy takatry ny saintsika akory fa mandeha amin'ny fombafomba sy ny fahazarana dia mivavaka hoe zanak'Andriamanitra fa mitoera amin'izay hoe maha-zanak'Andriamanitra izay dia takaro ary fantaro ny valeur anao maha-zanak'Andriamanitra anao dia anana an'izay hoe fiainana miavaka izay ianao. Salamo
2024 dia hoe misainan'i Jehovah Siony amin'izay matahotra azy ary ny fanekeny no ampahafantariny azy. Amen. Amin'ny zanany ihany no ampahafantariny an'izay hoe fanekeny zay, ampahafantariny izay fisainany lalina zay. Amen. Ary ahoana kosa ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 4:17 hoe fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitary-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy azy dia ambarany aminareo. Amen. Ambarany amin'ny zany ambarany amin'ny zanany. Amen. Ny fanahy ny fahamarinana tsy manaonao foana zany no mitary ny olona zanak'Andriamanitra zany tsy manaonao foana zany tarihan'ny fanan'Andriamanitra zany dia tena hoe tarihany amin'ny fahamarinana. Amen. Tsy manaonao foana zany izy mitary-dalana azy foana fanahy masina ary mahafantatra. Za zao mahafantatra hoe miresaka amiko ny olona dia mahita tonga dia mahafantatra ny zava-dalina miafina ao anatin'ilay olona izy tonga dia mampiseho hitako zany tena hoe ao anatiny hoe zany hoe fahafenon'ny fanahy masina zany tary-dalana fanahy masina zany dia mampiseho ny zavatra ho avy izy hoe zao ny zavatra hitranga, zao ny zavatra ho ataon'ny olona io tonga dia fa ny fanahy masina manoro mampahita an'izany zavatra rehetra zany. Tena ataovy azo antoka hoe zanak'Andriamanitra ianao dia azo antoka fa na inona dia ny fanahy masina manoro, fanahy masina mameno, fanahy masina no mitary-dalana, fanahy masina no manambara ny zavatra rehetra ary ny fanahy masina miasa ao anatinao, fanahy maherin'ny ao anatinao, tsy azo nizaiza ampiroroana ary Andriamanitra mombanao mandrakariva, Andriamanitra manolo-tsainanao mandrakariva, zay no mahatonga anao tena hoe miavaka tanteraka, tena hoe hanavaka avan'Andriamanitra. Ahoana ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Malaky 3:9 hoe dia ho hitanareo indray ozy izy ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka. Ny zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra ny manamarina azy. Amen. Fa ny olona miaina ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra tsy zanany zany dia meloka izy. Dia ahoana kosa ny ten'Andriamanitra hoe avan'Andriamanitra ozy izy ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy, mijira lalina ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra, mitoera mahazanak'Andriamanitra anao, anavaka anao ane Andriamanitra. Ahoana ozy ny ten'Andriamanitra hoe Isaia 5:20 hoe ny zavatra ho avy dia antanio fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka adidiko izao irery ihany. Zanak'Andriamanitra ianao adidin'Andriamanitra ianao ny ho avinao rehetra dia feom-pelam-tanan'Andriamanitra. Aza manana ina zany mitoera tsara amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, matahora azy tiava azy manan-keo tarihany fanan'Andriamanitra, aza mandeha alohan'Andriamanitra zany, aza mandeha amin'ny fisainana, aza mandeha amin'ny toe-po, aza mandeha amin'ny zavatra hita maso, zavatra reny-tsofina, mitoera tena hoe miaina ao anatin'izay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra, fiainam-bavak'izay tena hoe manaiky ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra, sensible amin'ny finoana an'Andriamanitra, anavaka anao ane Andriamanitra, volana tena anavan'Andriamanitra anao zay tena hoe anikenao ny amin'izay hoe fitarihana tanteraka ny fanahy masina zany, tsy mihainao nizaniza, tsy mihaino tabatabana zao tontolo zao, tsy manaiky hoe aza sensible ny amin'ny feon'izao tontolo zao fa oka ho sensible ny amin'ny feon'Andriamanitra, ny amin'ny fanahy masina. Amen. Vavakitsika re. Raha eo mankasitraka anao zay aminaran'i Jesosy misaotra anao ny amin'izany teninao zany matoky sy mino zay Jesosy Kristy fa ny herinao fanahy masina, ny herinao Andriamanitra tena hiasa ilay hery ambony indrindra, hiasa amin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao ary atonga ny tsirairay avy tena ho tafiditra lalina ny ao anatin'izany hoe manaiky ho tarihan'ny fanahinao zany Andriamanitra, tsy hiaina amin'ny fiainan'izao tontolo izao tsony fa tena hibanjana ny amin'ny fiainana ny zavatra ambony indrindra araka ny tena hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra zao tontolo zao izay mety ho lo, mety ho potika, mety ho rava ary tena ao anatin'ny fiainam-pahafatesana mihitsy fa ao aminao no misy ny fahavelomana, ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay, ao aminao no misy ny harena lalina indrindra, ny fahatakarana ary ny fahalalana sy ny fahendrena, ao aminao no misy an'izay rehetrarehetra izay hidina amin'ny tsirairay avy ane izany fanahinao zany Andriamanitra ary hiavaka tanteraka ny fiainan'ny tsirairay, hampiavaka tokoa ianao ny amin'ny tsy volana Oktobra 2020 sy 2024 dia tahina ny teninao, tahina ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.